Zany dia fanaovany fiaraha-miasa amin'ny postre tunisiana zany, tsy ny postre malagasy. Ny asanay ao amin'ny gouvernement dia tsy mitsahatra mitady ny ahasoa ny orinasa fanjakana ary mba ahafahana todika bebe kokoa amin'ny vahoaka malagasy, amin'ny mpanjifa manerana ny nosy. Zao dia hitatsika fa misokatra tanteraka amin'ny firenena rehetra Madagasikara. Ny nahazatra atsika moa zany dia fiaraha-miasa miaraka amin'ny firenena Europeana toy na Frantsa sy ny firenena ty amin'ny faritra atsimon'ny Afrika. Fa zao fanaovan-tsoni zao zany dia manapirofo fa ny firenena malagasy, ny orinasa malagasy dia afaka tanteraka miara-miasa amin'ny any ivelany ary tsy mahamenatra ny miteny hoe ny orinasa tunisiana, ny postre tunisiana dia efa tena miroborobo na eo amin'ny lafo ny fametrahana ny transfert d'argent zany, na eo amin'ny lafo ny fanaovana formation ny mpiasa, indrindra moa na eo amin'ny lafo ny fitaterana an'ireny colis zay mahazatra atsika ireny. Koa zay no mahatonga zany anay rehefa mandeha amin'ireny fivorimbe ireny dia miantso an'ireo zay manana traikefa zany mba ampiampitany zany aty amintsika ihany koa, ary isika ihany koa dia mba mizara ny traikefatsika. Koa tanteraka zany ao anatin'izao karakarahantsika francophonie zao ary ararabana manokana n'izy mirahalahy zay nanao siny teo. Ary hitanareo ihany koa fa ny secrétaire général ny Union panafricaine du poste dia tonga manatrika an'izao satria zava-dehibe ary tena zava-dehibe ho an'ny firenena anakiroa ny fiaraha-miasa. Ary zany nidirantsika tanteraka zany amin'ny inclusion financière, zany hoe ny olona rehetra eto a Madagasikara dia mba tokony ho afaka mikirakira zany voly zany mba ahafahany mampitombo ny farim-piainany ihany koa.